mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerabatsika rehefa komararatra ity alarobia 1 ny volana janoary ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Isaia 30 Isaia mpaminany 30 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 17. Isaia 30 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 17. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Lozan'izay miady amin'ny namorona azy, tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany any reny, ny tanimanga va ilaza amin'ny mpanefy azy hoe inona no ataonao, na ny asanao va na hoe tsy manan-tanana izy. Lozan'izay miteny amin'ireny hoe inona no terakao, na amin'ireny hoe inona no lokon'ny kibonao. Izao no lazain'i Jehovah, ny iray masin'i Israely dia ny namorona azy, ny amin'ny zavatra ho avy na ny tany ho ahy. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ao adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olo eo amboniny, ny tanako ihany namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Izaho no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia haravoko avokoa. Izy no hanao ny tanànako, ary ny oloko voababo dia alefany, nefa tsy ambolana amin'ny karena ho Jehovah tompony maro. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Faminaniana momba ny kirosy sy ny anafahana any zanak'Israely no asehony Isaia 5 eo. Babo tany Babilôna ny zanak'Israely fatatsika nandritry ny 70 taona, ary ny fanjakana Babilôniana no nambabo azy tamin'ny andro Nebokadnezara. 70 taona teoriana dia resy ny Babilôniana, resy ny fanjakana Persiana. Ary dia io fanjakana indray zany izay isan'ny kirosy no hanafaka ny zanak'Israely. Mahagaga fomba fiasan'Andriamanitra satria fanjakana izay tsy noeritreretina mihitsy handresy ny Babilôniana no nandresy azy, ary rehefa nandresy azy ny Persiana dia nandresy ny Babilôniana dia nalefany ody hanentanindrazany ny zanak'Israely. Kirosy izay ambaran'ny tompo eto fa mpanompon'ny Jehovah, Ebed Yahvé ny teny Hebreo, zany hoe mpanompo tena tsy hoe mpanompo tsotra fa tena mpanompo akaiky, irakiraka, mpanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia i kirosy eto izay olona tsy jiosy akory, tsy mitovy firazanana amin'ny jiosy, fa jentilisa iringiriny no fiasana nataon'Andriamanitra hatanteraka ilay andininy 12 sy ny 13, manao hoe izaho no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia haravoko avokoa. Izy no nanao ny tanànako, ary ny oloko voababo dia alefany. Kirosy io lay tenenin'ny tompo eto hoe ho aravin'Andriamanitra ny lalany, ary ny olony, ary izy no handefa ny olon'Andriamanitra na ny zanak'Israely. Mampiatratra amin'ity Isaia 30 ity dia mandrava ny fahateretsaina izay mety ao anatintsika ao amin'ny kristianantsika indraindray. Indraindray tsika manana fahateretsaina, ka ny fahateretsaintsika indraindray dia ny hoe Andriamanitra dia rehefa miasa dia miasa arak'izay mety ho takatry ny saintsika, na Andriamanitra miasa dia tsy maintsy izay olon'Andriamanitra ihany no ampiasain'ny Andriamanitra ho fanavotana antsika. Rehefa mila vonontsika dia ventsika fa mpanompon'Andriamanitra ohatra antsika ihany no mamonjy antsika. Ny boky Isaia mpaminany eto dia manazava fa Andriamanitra nanao zao rehetra zao. Hoy izy nanao hoe 12, izaho Jehovah no nanao ny tany, izaho Jehovah no nahary ny olona eo amboniny, izaho Jehovah no namelatra ny lanitra, ary izaho Jehovah no nandahatra niny amin'ny rehetra. Zany hoe an'Andriamanitra daholo zany sy izy nahary ny zavatra rehetra. No zany dia izao
azon'andriamanitra ampiasaina avokoa ny zavatra rehetra ho an'ny mpanompon'andriamanitra. Jentilisa hafa firenena mihitsy Kirosy, nefa izy no nampiasain'andriamanitra ho mpanafaka ny zanak'Israely. Jentilisa nefa tononon'andriamanitra eto hoe mpanompoko. Dia aveo tsika teo. Andininy voalohany tonga de 10, izao no lazainy Jehova mivoaosiny dia Kirosy. Ho tondrony Jehova ho voaositrany no fidiny mihitsy Kirosy, nefa olona hafa firenena. Tsika manao hoe manafaka atsika amin'ny fahateretsaina ny zavatra tahaka izany, manao hoe rehefa tian'Andriamanitra ho vonjena isika dia na iza dia ampanimpon'Andriamanitra atsika. Na hafa firenena azy io dia ampanimpon'Andriamanitra atsika. Na tsy mitovy finoana amintsika ary dia ataon'Andriamanitra manompo atsika. Na tsy mitovy kolotsaina amintsika azy, rehefa tian'Andriamanitra ampiasaina ho atsika hatateraka ny sitrapony dia azon'Andriamanitra ampiasaina. Itsika rehetra mantsy manao hoe olona ohatran'ireny ve de tokony iarahana miasa, olona tsy mitovy finoana ve de azo iarahana miasa, olona tsy mitovy kolotsaina amintsika ve de iarahantsika miasa de ifaneraserahantsika, olona ohatr' zao ve de ho azon'Andriamanitra ampiasaina, jentilisa ve de ho ampiasain'Andriamanitra, ila vonjy ve itsika de any amina jentilisa ve sa sa ampiasa amonjy atsika ve Andriamanitra de jentilisa tsy mpino mpanompo sampy no asain'Andriamanitra mamonjy atsika. Raha manana zany toetsaina zany sika. Marina loatra fa marina amin'ny ankapobeny zany. Marina loatra hotsika toe fa marina amin'ny ankapobeny zany, fa tsy marina amin'ny fotoana rehetra. Fa Andriamanitra rehefa te hamonjy atsika, na de ny mpanompo sampy tahaka ny Kirosy azy, de ampiasain'Andriamanitra ary tononony hoe mpanompoko ianao. Afaka malala indraindray tsika manery ny fitondran'Andriamanitra ho zay takatry ny saintsika ihany. Tsy ry havako. Ny zavatra zay eo ampelantanantsika io ange ka be deabe ny mpanompo sampy namorona azy. Fa ngamono fiarakidio etsika manao tafika masina, kristianina nanamboatra azy, mety mpanompo sampy ange. Fa nga io mifanafody ho antsika manasitrana antsika io, fa ngamo io voatery kristianina spino, tanan'izy ireny angany ny karakaran'izy io, mety tanana mpanompo sampy mihitsy ny karakara azy. Fa nampiasain'Andriamanitra manasitrana antsika. Io lalana andehanantsika io mety ho tsy kristianina ange nanamboatra an'io. Fa mety ho goudron na bitume avany amin'ny tany tsy kristianina avany nanamboarana io lalana io, sy ny sisa rehetra. Zany hoe ny finoana de zao hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary satria an'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ananan'Andriamanitra fahefana ny zavatra rehetra rehefa tiany ho ampiasaina ho famonjena atsika. Fa inona ny tokony ataontsika? Manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay Andriamanitra ataontsika hoe tompony zavatra rehetra izay, souverain ho Calvin, izay Andriamanitra manam-pahefana amin'ny asan'ny tanany zay no inonao. Ary zay no tsy maintsy ho akatoavinao. Mandrakarivotsika tsy mahatoky ny fahalebiazan'Andriamanitra, tsy mahatoky ny fahefan'Andriamanitra, fa ndraindray te hipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra, ary zay mahatoka ny Isaia eto manao hoe lozan'izay miady amin'ny namorona azy. Zany hoe tsy azotsika atao mihitsy ny tsara an'Andriamanitra. Tsy azotsika atao mihitsy ny tsara an'Andriamanitra na koa mety manao tsintsinona ny fitotran'Andriamanitra. Tsy afaka miteny ianao Isaia eto manao hoe tavim-bilany, isan'ny tavim-bilany amin'ny tany ihany reny. Tsy afaka miteny hoe tsy afaka miteny ny tanimanga amin'ny mpanomorona azy manao hoe inona no ataonao. Tanimanga fe afaka hiteny amin'ny mpamorona azy hoe nahoana no ataonao vilany, nahoana no ataonao tavim-boninkazo, nahoana no ataonao simibena, nahoana no ataonao lovia. Tsy afaka manao na inona mihitsy ny tanimanga, fa manaiky izay tiany ny mpanao azy. Ary zay mihitsy ny tiany Isaia ho takatritsika manao hoe itsika tsy afaka manome tsiny an'Andriamanitra, tsy afaka miteny manao hoe fa maninona raha Andriamanitra nataonao an'izao. Ary na afaka miteny koa manao hoe fa maninona raha anona no ataonao an'izao, fa zatsy ataonao an'izao. Efa nambaran'ny Jeremia mpaminany io, no amafisy Paoly io, ary mbola resahan'ny Isaia mpaminany eto rehefa raha mampitahan'Andriamanitra amin'ny mpanefa izy manao hoe ny olombelona de zao vokatry ny asa tantaran'Andriamanitra, de zay tian'Andriamanitra anaovana azy ihany. Na inona de zay tian'Andriamanitra anaovana azy ihany. Raha oharina amin'ny tanimanga de zao misy ataon'ny vilia na lovia, misy ataon'ny siny, misy ataon'ny tavim-boninkazo, misy ataon'ny fitaovana maro samihafa, izay samihafa ny ampiasana azy.
zay miava koa ny fomba fanaovana azy no zany de zao ny anjarany mpino de ny manaiky izay sitrapon'Andriamanitra izay fa izay ambarany soratra masina kosa nefa Isaia ihany no miteny an'io fa na inona ataon'Andriamanitra de zao mahatsara anao foana io fa asambarana no hevitra io zany hoe na atao tavim-boninkazo io na atao lovia io na atao sinibe io na atao sino io de zao ny planin'Andriamanitra de zao ilaina sy mahatsara mandrakariva zany hoe ny toe-tsaina zay tiany saiham-paminany no takatraony amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ka izao tsy misy planin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ka hitondra fahafatesana na handrava ny fiainany tsy zany ny planin'Andriamanitra mety ho mandalo zavatra mangiry firy ihany angah mety pitrangy zany raha ohatra ka manamboatra sinibe anao de tsy mitovy amin'ny manamboatra tavim-boninkazo ohatra tsy mitovy ny hafanana atao na raisa zany vongana tanimanga de tsy mitovy mihitsy ny fomba fikapohana ny fomba fanamboarana ny fomba famolavolana ny tanimanga atao sinibe sy ny tanimanga atao tavim-boninkazo mila masaka ela kokoa ny fanaovana sinibe ohatra mila andrahona elaela kokoa izy mila elaela kokoa ny amboningony kokoa ny maripana andorona ilay tanimanga mba hahatonga azy ho étanche tsara misy zavatra mbola afangaro aminy misy laro afangaro aminy tsy mitovy amin'ny fanaovana tavim-boninkazo zay tsy de tena ilaina hafanana be loatra na tahaka izany tsy voatery ho tonga bakoly sy ny sisa rehetra zany hoe izay mihitsy ny olona tsirairay amin'izay nanaovan'Andriamanitra azy mazava amin'ny fanoharany Paoly mazava amin'ny fanoharany Jeremia ny hoe tsy mitovy ny fomba mola volan'Andriamanitra ny olona arakarak'izay ampiasain'Andriamanitra azy arakarak'izay tian'Andriamanitra hitondranany fiainany mety misy tezain'Andriamanitra amina zavatra mafimafy kokoa satria zay ny tian'Andriamanitra ampiasana azy fa tsy midika hoe tsara kokoa izy na ratsy kokoa izy na tsy ilaina ny anankiray hafa no zany de zao ny toe-tsaina tokony ho ananantsika fotsiny amin'ny fiainantsika an'Andriamanitra de tsotra ny zavatra rehetra de ataon'Andriamanitra miara-miasa ny toe-tsaina tia ny saiarana antsika de ny hoe ny fihevitro tsy fihevitra reo hoe Andriamanitra zany hoe io fihevitry tsika io de tsy fihevitr'Andriamanitra mihitsy fa na inona nefa fihevitr'Andriamanitra de zao no toy ny tompo takatrao fedanana mandrakariva no heviny Andriamanitra tsy manana planina asimba ny fiainanao zany tsy manana an'izany Andriamanitra tsy Andriamanitra itsony izy raha sanatria manana zany hoe ny planiko momba n'ity olona ity de fahafatesana fahampitehana faharavana alahelo ranomaso tsy planin'Andriamanitra zany fa ny planin'Andriamanitra ho saiham-paminany de zao fedanana fatsolosa no zany de zao raha mandalo zavatra mety manahirankirana tahaka zany isika ndraindray de zao aza tonoana fa fanefena fotsiny io tahaka ny tanimanga fa aza manome tsiny an'Andriamanitra lozan'izay miady amin'ny namorona azy rehefa malala Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra zay tompony zavatra rehetra de mitaizantsika fa ny fahatelo lehibe zay tena hisongadiny eto ry havako hotsika manao hoe Andriamanitra rehefa mamonjy ianao de mampiasa ny zavatra rehetra ainy ampiasainy zany ho anao ny faharoa de zao ekeo fa ny fitombona an'Andriamanitra amin'ny fiainanao de mahatsara anao fa ny fahatelo farany avako malala zay tiany saiham-paminany ho takatrao de ny fitiavan'Andriamanitra zava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao hoy izy ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany Andriamanitra manaiky adidy ny zanany izy nanao zao rehetra zao araka ndrasantsika amin'ny faharoa ambin'ny folo de ambin'ny folo toy izy manao hoe zano mitantana ny zanako sy ny asan'ny tanako tsy andrasako na izy zany fiasany kirosy fitaovana ny zavaboary rehetra fa izano mitantana ny zanako zava-dehibe toko atsika zany ravako malala fitaovana ihany kirosy zay ateneny hoe olom-bositra fitaovana ihany koa ny zavaboary rehetra zay asan'ny tanany fa izao ny foto-kevitra de zao Isaia manao hoe ny zanak'Andriamanitra de fa ny tonony manao hoe adidiny raisiny ho andraikitra ary raha tianao ny atakatra an'izany hoe zanak'Andriamanitra raisiny ho asan'ny tanany zany de ny andininy fa folo hoy izy lozan'izay miteny amin'irayny hoe inona teraka ao amin'reniny hoe inona lokony kibinao zany hoe tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany tamin'ny andron'ny hoe vanim-potoana talohan'ny moyen âge na antika ty iray manontolo
de zava-dehibe ny toerany ray aman-dreny zao moa am'izao ataontsika hoe vanimpotoana ny poste modernité zao na poste modernisme akory azy dia zavatra iainantsika ankehitriny dia faharavan'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka faharavanina antsony hoe fiainam-pianakaviana zay no hitantsika zao be dehibe ny rakizy tsy miraharaha ray aman-dreny mamalivaly manao tsinitsinina ndrandray aratsy tsy manaja mamingavinga tsy miaino zany hitatsika amy vanim-potoana andro aratsika ankehitriny da ankizy ara misy mena tena hoe ka maninona nareo ny tehiteraka misy tanora ankizy tsy mieritreritra ny mahazava-dehibe ny ray aman-dreny tahaka zany fa madika am'izay ko misy ko ny ray aman-dreny tena tsy miraharaha zanaka manary zanaka eny an-dalana manao erisetra amin-janaka tsy mikarakara mandrositra didy tsy mamelona manao teny tsy voahevitra be dehibe no mety ho toetra ny ray aman-dreny zay fanohitra am'sitrapon'andriamanitra koa amy fitondrana anjarana vanim-potoana iainantsika ankehitriny zany zay tsy niainana raha ohatra ka ao amy tokantrano kristianina ao am baiboly tsy zay loatra paoly tsy manafatra an'io ny fandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fofen'ny fitiavana sy fifankatiavana ao anatin'ny toepon'ny fahaizana makatò raha fitinina de zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana satria ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka na ny mpianakavy de anjakan'ny fitiavana anjakan'ny fankatoavana obéissance anareo miteny frantsay anjakan'ny ny fifandeferana zany hoe ekenao anatin'ny tokantrano misy anao ao ny olona tsy raharay ao anatin'ny tokantrano io ny zanakao na ny ray aman-dreninao de ekenao fa misy izy atao hoe misy izy de ekenao ny fahalemeny ekenao fa mety manatoetra izy mety menjery izy ekenao zay izay no antsika hoe tolérance ekenao ny fisiny ekenao fa misy izy de ekenao zany ny zavatra mety zay ilay ny soatrano kristianina de manaiky ny mahazava-dehibe ny ataontsika hoe fanajana respect ekenao fa ny olona tsy raharay ao anatin'io tokantrano io ray aman-dreninao ny zanakao ndray tapo aminao de ekenao fa manana fetra ka apetraka ao am'izay fetrany zay izy apetraka ao amy toerana tokony isy azy izy noho ny fetrany noho zay zakany noho zay vitany noho zay efany ary ny fahadimy de mitokantrano kristianina dia izay miainana tiany paoly iainantsika tsy iainantsika ntsony moa zany ankehitriny dia ny responsabilité zany hoe tokantrano kristianina rehetra anatin'ilay tokantrano ray aman-dreny zanaka de olon'ny andraikitra olon'ny adidy samy manao zay mety ho tandrify azy za manaiky hikarakaranao ianao koa mba manaiky ho karakaraiko izay le hoe responsabilité akoatran'io moa ny hoe ny fifamelana sy ny lafinjahatra maro samihafa de eto ary Isaia mpaminany manazava manao hoe noho zany de zao tsy tokony hisy zanaka anao tsinitsinina ny ray aman-dreny tsy ekeniny baiboly zany tsy tokony hisy zanaka anao tsinitsinina ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny ny solotena n'Andriamanitra ny karakara sy namolavola azy Genesis toko faharoa ny ray aman-dreny ny solotena n'Andriamanitra nanefy sy ny taiza noho zany de zao hajainy ny zanaka ny ray aman-dreny lozan'zay manao lozan'zay miady amin'ny namorona azy lozan'zay teny amy mpamorona azy na ny taiza azy hoe tsinitsinina ianao ary zay mahatoga amy boky Exodus de Deutéronomie manazava manao hoe voaozina zay manozona ny ray aman-dreny tsy azony zanaka ataony manozona ny ray aman-dreny satria ny taiza sy nahary tongotra amantanana azy tamin'ny lalan'Andriamanitra tamin'ny lalany ray aman-dreny ravako malala rehefa takatrao ny fitiavan'ny ray aman-dreny de takatrao ny fitiavan'Andriamanitra tsy takatry ny olona ankehitriny tsony ny fitiavan'Andriamanitra satria tsy takany ny fitiavana ao anatin'ny fiainam-pianakaviana mahatonga ny olona mahatonga ny io any andrefany io ange tsy mivava tsy mahatakatra intsony ny fitiavan'Andriamanitra satria tsy mahatakatra ny fiainam-pianakaviana izy rehefa azonao tsara takatra ao tsara zany hoe fitiavan'ny ray aman-dreny ianao zany dia afondrao am'izay fa tahak'izay ny fitiavan'Andriamanitra anao zay ny tenenin'ny tompo matetika ny tompo rehefa tiany atakatra ny fitiavana sika de hoary mandrakariva amy fifankatiavany ray aman-dreny sy ny zanaka zay le mahatonga ny teny malaky manao hoe raha ray aiza zay ajako ary dia tahak'izay ko ny hoe izano ny tantana izano ny trotro dia zay sary ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka zay mandrakariva no sary tian'Andriamanitra ho takatritsika amy fifandraisantsika aminy zay mahatonga ny teny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako de voadidiko ihany takatra ho tsara ny fitiavan'Andriamanitra rehefa takatra ho tsara ny amamy fiainam-pianakaviana
moramora kokoa anao raha zay no azahoanao azy, moramora kokoa anao no mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra rehefa takatra ho tsara ny fiainam-pianakaviana, mahasarobidy ny fiainam-pianakaviana. Aza tonoana fa rehefa niditra teto am'izao tontolo zao ny fahotana de ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainam-piankonana no nopotehiny voalohany. Ny ravany ny fifankatiavan'ny mpivady tonga ny fanometsiny Adama sy Eva. Noravany ny fifankatiavan'ny ray tampo ny ady Kaina sy Abela ary novonoiny Kainy Abela. Ny ady ny mpiarabelona hitantsika eo amin'ny tantaran'ny Noa. Ny ady ny mpiray tanindrazana hitantsika ao amin'ny Genesis 3:20 tilikambo Babela, ny fanambana, mitady voninahitra sy ny sisa rehetra. Zany hoe rehefa niditra ny fahotana de ny tokantrano sy ny fiainam-pianakaviana no potehiny voalohany. Ny ravany ny fitiavana, ny sorony fahotana, ny fifankatoavana, ny fandeferana, ny fanajana, ny fifanampiana sy fandraisana andraikitra dia nopotehiny. Ary na dia ray-tapo aza tahaka an'izay nitranga tamin'ny Kaina na nametran'Andriamanitra fanontaniana Kaina aiza Abela, de io Kaina manao hoe zanga miraharaha azy kinona moa izy zanga mpitandrina ny rahalahako, ny ala andraikitra fotsiny zao tsy tao intsony lay toetra hoe responsable tompona andraikitra amin'ny fiainam-pianakaviako amin'ny ray-tapo amiko amin'ny afako mahatsiaro hoe za mba manana didy tokony atao aminy. Le avako malala eto amin'ity taona vaovao ty de tiany ny tompo atakatra ny asarobidiny fiainam-pianakaviana ianao. Raha tianao ny atakatra ny fitiavan'Andriamanitra de ataovy zava-dehibe koa ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainam-piankonana. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra be famindrampo sy fitiavana ianao ary manome toky anay fa ny zanako sy ny asan'ny tananao de adidinao. Ianao lay Andriamanitra manify anay, mamolavola anay. Ary raha teo no antony natokavany zanakao tamin'ny Krismasy. Mamolavola sy mitaiza anay, manify anay ary mitondra anay amin'ny fifaliana hatrany. Vaovao ny taona tompo. De ataovy ato anatinay ny fahatokina, ny fahalebiazanao ka mahatoky ny fitondranao sy ny fahendrenao. Vaovao ny taona tompo. Ataovy aty anatinay ny fahatserovatena fa zava-dehibe aminay ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainam-piankonana. Vaovao ny taona tompo. Ataovy takatray fa na inona dia tianao ny asambatra anay ary hainao atao ny mahasambatra anay amin'ny zavatra rehetra izay lalovanay. De ampahirezo zay tompo ao amin'i Jesosy zanakao sy ny asan'ny fanahinao masina. Anankina ny fiainanay isan'andro aminao. Ary omeo herim-po hiasa, omeo herim-po hamokatra ny fifaliana sy ny zavatra tsara amin'ny fiainanay isan'andro. Ataovy sahy manao fandaharana asa homendrika anao amin'ity taona ity. Esoro ny fahalaina anara-tsaina, ny fahalaina anara-panahy. Fa hoe zoto-po zay mamakivaky ity taona ity. De arovy ny asanay, arovy ny tokantranonay, arovy ny tanindrazanay sy ny fiangonana izay omenao anomponay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.